Anisan'ny nahazo tombony tamin'ilay tetikasa IMO karakarain'ny fahadidianan'ny Repoblika tariny filoham-pirenena Rajaonarmapianina ny tao amin'ny boribory tany fahaenina ao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra maniry ny mbola hitohizany izany hetsika izany ireo mponina avao amin'izany tanàna izany. Mponina mahatratra any amin'ny 500 no nahazo tombony tamin'ny fanadiovana ny boribory tany fahaenina tafiditra indrindra tao anatin'ny fanatanterahana ny asa tanamaro na ny IMO izay nampanantenainy ny filoha Rajaonarmapianina. Raha ho an'ity boribory tany fahaenina ity manokana dia miandrandra ny fanomezana ny asa ny vahoaka ary naneho ny fahafatony ny solombavambahoaka Vololona Raherosoa makasika ity tetikasa ity. Androany zany lakamisy somarapito zany mitapitra le izy eny ambombanarina dia vita le izy ary afato amin'izany ny vahoaka madio ny tanàna dia izay zany isaorana indrindra ny fitondram-panjakana ary mbola irariana mihitsy ny tohizan'ireny asa ireny fa tsy hoe mijanona amin'izao satria mahafaly ny vahoaka mihitsy ny asa natao tamin'ireny IMO reny. Mahafaly azy satria afaka mampiditra rano ahafahany manetsy, mahafaly azy satria manome vola karama ho an'ireo vahoaka sahirana. Manoloana izany fitakian'ny vahoaka izany dia miandrandra ny fametrahana ny boribory tany fahaenina ho kominina manokana ny solombavambahoaka Raherosoa Vololona. Izany hoy nambara no ahafahana mametraka drafam-pandrosoana mifandraika amin'ity farim-piadidiana misy azy ity. Ny tetikasa zany dia tsy lany io fa be dia be satria ny antony ny vahoaka mila fampandrosoana ary mangetaheta fampandrosoana izay. Tafiditra ao anatin'izany zao ny angatahany hoe commune urbaine n'Ambohimanarina satria raha ohatra izay ka ho commune urbaine dia afaka hoe ny vola ny etra miditra rehetrarehetra ao aminay dia ahafahana manaongoatra ny tetikasa rehetra ao aminay ahafahana mampandroso ny vahoaka hatrany zany hoe ny tena tenenina zany hoe tena hipaka ny fotony mihitsy ny fampandrosoana raha izany no tanteraka dia izany zany anisan'ny tena hoe etaeta ny vahoaka mihitsy hampandrosoana azy fampandrosoana maharitra amin'izay ary fampandrosoana mipetraka mihitsy zany. Raha mpitso no hifarana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa IMO ho an'ny boribory tany fahaenina anao jiry totika sy hijery ny vokatry ny asany avy amin'ny fiadidianan'ny Repoblika mialohany anapahana hevitra amin'ny mety hanohizany ity tetikasa ity raha noana Antananarivo renivohitra manokana no resahana.